ho ampitombona ho aminareo indray riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika riavana, mideranao zay Andriamanitra rainay, Andriamanitra miazona izao rehetra izao ary miazona ny ainay, miazona koa ny finoana tsy ho levina. Misaotra anao izay afaka manatona anao ao anatin'izao fitsapana, ao anatin'izao valanaretina mandripaka eto amin'izao tontolo izao. Avia Tompo mampianara anay mba hanetry tena, hanao zay vavaka tena hahasitrana anay ka hahatonga anao hikasika ny fonay ary hanorotoro ny loharanon-aretina. Dia mitenena Tompo, voninkiana anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Salamo fahaenina. Izany indray riavana no teny izay ho vakiana sady hakana ny afatra ho antsika anio. Amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy, ary aza ny fahaveniranao no amaizanao ahy. Mamondrafo amiko Jehovah, fa reraka aho. Sitrano aho Jehovah, fa miozoozo ny taolako. Ny fanahiko koa dia mangovitra loatra, fa ianao Jehovah mandra-pahoviana. Miverena Jehovah, afao ny fanahiko, vonjeo aho noho ny famondramponao. Fa tsy misy fahatsiarovana anao any amin'ny fahafatesana, any amin'ny fiainatsita iza no sideranao. Efa sasatry ny misento aho, mampitsikafina ny farafarako isan'alina aho, sady mahapodra ny maso ny fandriako. Lanina lahelo ny masoko, efa pahany izy amin'ny ataon'ny mpampahory arehetra. Miala amiko ianareo mpanao ratsy rehetra, fa Jehovah efa nandre ny feo ny fitomaniako. Jehovah efa nandre ny fangatahako. Jehovah no handray ny fivavahako. Homenatra sy angovotra indrindra ny fahavaloko rehetra. Hiodina izy ka homenatra tampoka. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Amen.
Ny salamo fahenina zay efa novakina teo ry havana no isy ny afatry ny tompo ho antsika rehetra anio. Izany salamo fahenina zany moa dia napetraka ao anatin'ny sokajin'ny salamo fibebahana. Fibebahana zay nataon'i Davida rehefa narary mafy teo am-pandriana izy ary toy ny efa hialaina, ka dia nangataka ny famindrampon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka fitalavona. Sitrana soamantsara tamin'izany aretina izany izy ry havana, satria mbola nanoratra salamo avy Davida ary 70 taona izy vao maty araka ny voalaza amin'ny tantara. Ka izany indrindra no nahatonga antsika nakano hevitra hoe vavaka mahasitrana. Inona ny dingana voalohany atao ao anatin'ity vavaka mahasitrana ity? Ny dingana voalohany dia izao: miaiky hadisoana, na koa hoe mifona amin'Andriamanitra. Miaiky hadisoana hitantsika amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo. Tena narary mafy Davida, tena natsiaro hirifiry izy, ka zany mahatonga azy milaza amin'ny andinin'ny faharoa hoe reraka aho, miozoozo ny taolako. Ny taolana moa ry havana no anisan'ny singa iray ao anatin'ny vatantsika atsapanana zany hoe hirifiry zany. Raha misy zavatra manindrona ny nofontsika ka mbola eo amin'ny nofo mety mbola ho zaka ihany, fa raha tonga ny amin'ny taolana dia atsiaro arary tokoa isika. Ary raha ny ozatra no mety ho folaka, mety mbola ho zakantsika ihany, fa raha ny taolana no vaky na tapaka dia fantatsika fa metraka amin'ny ainy zany. Izany dia anambarana ny hoe tena narary, tena nangirifiry i Davida eto, ary dia manatona an'Andriamanitra izy. Tsy ny vatany ihany nefa no narary azy, fa ny fanahiny koa. Araka ny teniny ao amin'ny andinin'ny fahatelo manao hoe ny fanahiko koa mangozozo loatra. Toa manampitsofina mihitsy no fahitany Davida an'Andriamanitra ka mahatonga azy manontany hoe mandra-pahoviana Jehova. Tsy nanamary tena nefa Davida ry havana, tsy nanome tsiny an'Andriamanitra izy, fantany fa rariny raha tezitra amin'ny Andriamanitra. Atrany mahatonga azy milaza amin'ny andinin'ny voalohany hoe aza ny fahatezeranao no ananaranao azy. Tsy rariny no nangatahany Davida, fa famindrampo araka ny tonom-bavany ihany. Mamindrafo amiko Jehova. Zany mahatonga antsika milazany hoe niaiky fahadisoana, ny fona tamin'Andriamanitra i Davida, ary zany ny dingana voalohany nataony tao anatin'izao vavaka fitalaona izao. Ianao koa ry havana, angamba marary ny Covid eo am-pandriana ianao zao, ary tsy voatery ho Covid-19 ihany, fa manjary adinontsika ny aretina hafa zay mbola marobe mampandamaka. Marary ny aretina hafa koa angamba ianao zao, mahatakatra tsara n'izany hoe marary, mangirifiry, angamba miatraika amin'ny taovana anatinao rehetra any izany aretina izany. Miantso anao koa ny tompo, aza manamary tena, aoka hiaiky fahadisoana hatrany, aza maika ny hitsaratsara an'Andriamanitra na hametsina an'Andriamanitra satria mpanompon'Andriamanitra ianao. Aza misanakoriny hoe fa inona moa ny fahotako no mahatonga an'izao. Tsika mantsy ilay mpanahy rehefa mahatsapa tena hoe tsy nangalatra aho, tsy namono olona aho, tsy nandangy aho, tsy nijangajanga aho, ko nahoana ny tratra an'izao. Tsarovy ry havana, fa Andriamanitra dia fahamasina. Vao mahatrika azy fotsiny isika dia tsy manana fahamarinana na dia kely akory azy. Nitorotoronina tamin'ny ota isika, ary ny ota dia tsarovy fa tsy ny ratsy vita ihany, fa ny tsara tsy vitantsika koa. Dia sa ilaza ve tsika hoe dia tsaroantsika daholo zany tsara tsy vitantsika zany. Raha vao miaona amin'Andriamanitra ianao, mialohan'ny angatahanao sy talaonao, aoka hifona, aoka hiaiky hadisoana, aoka ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra aloha vao angataka aminy. Ny dikana faharoan'ny vavaka mahasitrana dia izao: mitalao famonjena sy fanasitranana. Mitalao famonjena sy fanasitranana. Andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito.
Tena nangataka tokoa Davida ry havana, saingy tsapany hoe tsy mbola namaly azy teo ny eo Andriamanitra. Eny no heveriny nanome lamosina azy Andriamanitra, ka nahatonga azy ny teny eo amin'ny 4 hoe miverena Andriamanitra ary efa miamarary azy ny herin'ny aretina azy mampandamaka azy, efa mananontanyna azy ny fahafatesana, ka mahatonga azy miteny koa hoe miverena dia ny mbola misy fofonana kely ato anatiko. Eo amin'ny 5:7 dia ezahan Davida aseho amin'ny alalan'ny teny ny fietsiny sy ny toepony manatanteraka izany fitalahoana amin'Andriamanitra izany. Raha misy mpanatotosa sarimetsika angamba dia hainy tsara ny andikan'izany amin'ny alalan'ny fietsika ho tonga sary azo jerena. Hoy Davida, efa sasatry ny misento aho satria manodidina azy ny fahafatesana. Latsa-dranomaso lava izy noho ny herifiry, noho ny alahelo, ka manjary kotsan-dranomaso hatramin'ny kodorony, dia manjary mahatonga azy mampioga izany kodorony izany isan'alina satria feno ranomaso loatra izy. Ry havana, tena mpanompon'Andriamanitra Davida. Nangataka Davida nefa mbola tsy namaly teo ny eo Andriamanitra. Misy lesona homen'Andriamanitra avy amin'izany. Te hanova ny fombantsika sy ny fiatrehantsika azy izy. Te hanala ilay fomba mivavabavaka rehefa mangataka. Te hanova ilay fombantsika mangataka etendrimolotra fotsiny. Mampiseho Andriamanitra fa tena mila mangataka, mila metehatra aminy isika. Izy no manasitrana antsika, mihoatra noho ny vola sy ny fanafody izay iverintsika fa antony fahasitranana. Ry havana, sahiny talao tahaka ny Davida. Ianao marary mihitsy aloha no tadiavin'Andriamanitra hitalao aminy. Na ho kotsan-dranomaso koa aza ny fandrianao, mendrika hato antsika amin'Andriamanitra izany. Ho hitanao fa ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalodalovana fa mahare. Ny dingana fahatelo sady farany ho amin'ny vavaka mahasitrana dia izao: mandroaka ny herin'ny maizina, mandroaka ny herin'ny maizina. 9 ka hatramin'ny 10. Manomboka nahazo hery avy amin'Andriamanitra Davida, satria tafaray taminy rehefa avy ny fona sy ny talao tamin'ny fahatsorabo. Nisinda ny tahotra ny fahafatesana sy ny tahotra ny fahavalo tao anatiny, ka sanandroaka ny herin'ny maizina tao anatin'ny vavaka izay nataony izy. Hoy izy amin'ny 9: miala amiko ianareo mpanao ratsy rehetra. Ny ratsy dia ny tsy finoana, ny fahakiviana, ny tahotra ny fahavalo, ny tahotra manoloana ny aretina, ny tahotra ny fahafatesana. Ary tamin'ny anaran'i Jehova no nandroahany Davida izany asany maizina izany. Araka miteny amin'ny 7 Jehova ame efa nandray ny fangatahako. Jesosy Kristy koa ry havana, efa naneraka antsika sy nanome antsika fahefana mba handroaka ny herin'ny aizina araka miteny fanomezam-pahefana. Ary zao famantarana izao no anarak'izay mino hamoaka demony amin'ny anarako izy. Efa fahavalo resy zany Satana zany, efa resin'i Jesosy Kristy ny aretina sy ny fahoriana aty amin'izao tontolo izao. Ko ampiasao zany hery sy fahefana, nomeny anao zany, miantso anao mba hanao vavaka amin'ny fahefana. Atao fanao mihitsy zany mandroaka devoly ao anatin'ny vavaka izany, satria natao horohana amin'ny devoly sy ny fironganetiny rehetra. Raha tsy zany, hamitsaka ao anatinao ihany izy. Mizara mandroaka ny Satana, mizara mandroaka ny aretina sy ny loharanony rehetra hiala ao anatinao. Ary aza adinoina ny manona ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa mandroaka an'izany ianao. Tonoany mazava inona zany rohanao zany, inona zany aretina izany, arak'izay fahalalànao azy. Dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra hiasa ao anatinao. Ho hitanao zany hoe Andriamanitra mamaly vavaka ary manasitrana tahaka izay nataony tamin'i Davida. Ry havana, mifanontany tena isika
manoloana ny fandripahany ity valanaretina coronavirus ity. Zao nefa mazambara aza atao mahagaga fa efa ao anatin'ny andro farany sika izao. Miamazo vahana ry famantarana izay efa voalaza ao amin'ny filazantsara, indrindra ao amin'ny filazantsara araka ny Mateo 4:4. Efa betsaka ny mpaminany sandoka sy ny izay mitondra fampianaran-diso. Efa betsaka ny firenena mitsangana hamely firenena. Efa maneran-tany ny mosary sy ny fahoriana be. Ary ity arety mandringana tao anatin'ny herintaona sy tapany dia efa mahatratra 5,000 sy 1 hetsy ary 3 tapitrisa no maty. Ny marary moa tsy lazaina intsony. Noho izany mila miamahery koa ny finoantsika, mila miamahery koa ny fijoroantsika, mila miamahery ny fivavahantsika, koa mahazotoa mifona miaiky adosoana, mahazotoa mitalao an-dranomaso ao anatin'ny faharetana, ary indrindra mivavaka amin'ny fahefana, mandroaka ny satana sy ny asa ratsiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ny vavaka fitalahoana izay ataonao. Dia ho hitanao fa mahery ny Andriamantsika sady mampahery antsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Eo am-pandriana any amin'ny hopitaly angambo ianao zao, na any an-trano, na amin'ny toerana voatokana ho fitsaboana manoloana ity valanaretina coronavirus ity. Manasanao aho hiaraka hivavaka amiko. Saotranao zay Andriamanitra iray, mampianatra anay hivavaka manoloana ny trangan-javatra rehetra eo amin'ny fiainanay, fa indrindra manoloana ny aretina dia ity coronavirus ity. Ho any amin'iza moa izay Tompo, ianao ihany manana miteny ny fiainana mandrakizay. Koa manatona anao ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay, manatona anao amin'ny fanahy feno fanetretena, amin'ny fahatsiarovatena fa tsy misy marina na dia iray aza, efa samy niodina sy nanadino anao avokoa izay. Mitalao an-dranomaso Tompo, mangataka fanondram-po, fa izany no mendrika anay. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, velona avy any Nazareta, Tompo ny Tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Tompo ny fahefanana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany, no androanay ny asan'ny satana tsy hanam-pahefana amin'ny ondronao rehetra, amin'izay rehetra mitady ny anaranao, anotorona ny loharanon'aretina, tsy hanam-pahefana amin'ny taovany rehetra, na amin'ny avokavoka, na amin'ny fo, na amin'ny atodo, anadio ny lalandra rehetra, handroka ny fanahin'ny fahakiviana, ny fanahin'ny tahotra, ny tsy finoana, tapatapahana sy roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farimy rehetra fo, ary hoentiny eo am-pototry ny azo fijaliana izany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ray-pian'ny vavako, dia manantena anao izay, noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tomponay. Amen.